sy amin'ny ratoanareo zao Beliala tantara indray miseho nosoratany Pascal Robertson. Rahalala Saoly Rakotana Nahary, Christophe Rabearmanana, Nanja ary Zoma amin'ny Rina no amelona ny tantara. Mandray feo sy mandrindrana teknika Mamy Arvongy, Mana Tontosa, Nanja Razafindrakoto. Za tompoko no madame veuve Ramamonjy. Izy kosa no Sandra Rakoto zavy mpisakaiza aminay. Faly mahafantatra anareo tompoko. Matomo nareo tongeto dia tsy zoviana aminareo tsony ny komisera Randry. Ny tena antondehanay moa andre matoa komisera dia misy vaovao lehibe dia lehibe tokoa. Nalain'olona ankeri ny zanako vavy antsoina hoe Saoby Ramamonjy. Zava-dozy zany madame Ramamonjy. Ka nanao ahoana sy ahoana avy ny buran'ny loza. Tsaratsara ngamba komisera dia oka zato tovolahy zato ny tantara azy aminao satria izy ny tafarady taminy nahita amin'ny fandehan'ny tantara rehetra. Azafady aloha. Firy taona moa zany le tovavy zanakao? 12 taona tompoko. Ary ianao kosa ry tovolahy? Azafady tompoko. Firy taona ho ahy ianao? 4 tompoko. Fa ahoana nga? Mihainao ary zay. Omaly tolakandro tompoko dia niara-nitsangatsangana teny Vorombolo izay sy Saoby Ramamonjy. Mangina dia mangina tokoa raha iny toerana iny ary ny firondrona ny fiarakodia mandalo no mba tabataba fandreheny. Tsy napoziny indrindra dia nisy fiara ray nijanona tampoka ny fanandrify taminay. Nivoaka avy tao lehilahy roa ranjanana dia ranjanana tokoa. Ka ndray avy hatrany dia nitsampotampoko no nanisy totondro mafy ny sokako. Taitra ary avy hatrany dia nienjeraka tamin'izany no nahitako an'ny Saoby tao anatin'ny manjavozavona tsipon'ireo olona ireo tao anatin'ny fiarany. Poto izay no nameloman'izy ireo ny fiara ary dia iny izy ny lasa nidina ny lalana makany ambolo iny. Mitondra ny marika iny ny fiarakodia io? R16 miloko fotsy tompoko. Voarainao ve ny laharany? Tsy tompoko. Mifangaro be tamin'ny masoko izy ireo. Ny antsaroko dia misy ny marika ny 5 ary ny litera farany dia TG. Dia tokotokony tamin'ny firy no nitrangany izany loza zany? Tamin'ny 5 ora sasany teo eo. Amin'ny 5 sasany arivo nareo mbola any ampitsangatsanganana. Dia inona nataonao tao aorianan'ny fahalasana ny fiara? Satria moa tompoko nienjera ny poketra ny Saoby ka dia niraisiko izany ary lasa namonjy ny fiara nentinay ka dia nandeha faingana tany amin'ny madame Ramamonjy ny laza ny zava-niseho. Ary tsy mba tao an-tsainao mihitsy ve ny nampilaza tany amanam-pahefana aloha? Tsy tao an-tsaiko mihitsy izany tompoko. Kanefa izany no tokony nataonao voalohany indrindra. Verisaina mihitsy andre matoa komisera ka tsy fantatro intsony izay tokony natoka. Dia tao aoriana nandehananao tany a madame Ramamonjy ary? Rehefa nandrehan'izany aloha izay komisera dia nampandrefaingana telefonina tany amin'ny manam-pahefana. Azafady ry tovolahy. Eny tompoko. Mpifaninana moa ianao sy Saoby? Miompom-po sainy izahay tompoko. Mba meo kely aho hoe ny adresinao? Sandra Rakoto Zavy, monina ho Tsaralaza, lo 33 bis. Telefônina? Tsy misy tompoko. Tsy misy satria simba izy io. Inona ny asa mandrarahanao? Mpitandraraha ao amin'ny orinasa fiarasoa ao be sifotra. Mpanao sary hosodoko ihany koa. Dia ny ankoatr'izany? Mpihira tompoko.
Mbola manohy fianarana ihany koa? Manaraka. Fa atao inona daholo izany andre matoko misera? Ho an'ny mpitandro ny filaminana ary tovolahy dia manitona azy avokoa ny zavatra rehetra na dia izay heverina ho kely sy bitika indrindra aza. Tsisy intsony ny azoko ambaranao tompoko. Mitodika aminao madame Ramamonjy. Eny tompoko. Angamba nefa mihitsy aho fa tsy mampaninona anao ny andehanany zanako vavy mivoaka amin'ny andro hariva. Marina tokoa ny voalazanao andre matoko misera fa noho ny matetika ny hariva vidina. Karaha izany dia tsy mahagaga raha niseho zao zava-dozy zao. Toera mangina raha teo moa no nitsangatsanganany. Tsy izany mihitsy tompoko fa vao tamin'ny herinandro lasa iny izay no nitsangatsangana teny ary misy ireo mpifankatia tohanay no mpandeha eny. Ary efa hainao tsy anjery tsara kosa izy izany a. Ianao izany nanomana ny fitsangatsangananareo teny? Teny irananay tamin'izany komisera. Azafady andre matoko misera fa toa miahiahy be ihany ianao izany ny amin'ny sandra. Azoko antoka tsara io tovolahy io ary fantatray tsara ny amin'ny fianakaviany. Toy ny zanaka hatrany mihitsy izy ao aminay. Tsisy atahorako ny amin'ny tompoko. Mandrosoa. Anaty fiataratasy? Tsy aty fa anao madame Ramamonjy. Brigadier iny olona teo iny. Azafady io tompoko. Averinay somatsara eo anatrehanao ny zanakao vavy raha toka afaka ny anome vola 10 tapitrisa ariary anay ianao madame Ramamonjy. Vory io ary afaka 2 andro ao aorianan'izay dia eo nandray nareo mianaka. Aza misahirana amin'izao raharaha zao amin'ny manam-pahefana akory ianao. Sony ilay olona tsy te hanisy ratsy anao. 10 tapitrisa? Fa ahoana? 10 tapitrisa ariary? Aiza ny ahitako an'izany? Ka mba tsy handoza amin'ny vola be izany ianao madame Ramamonjy. Fa ahoana kosa komisera? Aza mandoa aminao. Aleko lavitra verarena toy izay amin'ny ainjanako tompoko. Kanefa tsy fantatrao akory na dia ny andefasanao azy aza. Tsisy atahoranao velively amin'ny zanakao raha mbola eto foana koa zahay. Meteza fotsiny hanampy anay amin'ny fomba rehetra mety hahamora ny asanay. Aza na fiainana ny zava-marina zahay amin'ny fanadihadiana ataonay. So kosa ary amin'ny manodidina anareo misy olona fantatrareo mila fanampiana raha-bola be toy izany. Tsy fantatray velively ny amin'izany komisera. Ary misy olona iahianareo ve fa tsy mifankahazoazo aminareo? Toy ireny mantsy no mety ho fahavalo loza be. Fahavalo? Raha izany dia tsy afaka aminay mihitsy tompoko. Fantatro tsara ny toerana misy anay fa manana ny orinasa lehibe io izay. Ary ankoatran'izany dia ao ny voninahitra maro isalorako. Na eo amin'ny fokotany misy anay izany na eo anatrehan'ny fanjakana. Eny fa na hatrany amin'ny fiangonana koa aza. Izany rehetra izany mety hankalan'ny olona anay ka nankanekeriny zanaka tsara-drariny mba entanany. So kosa za olona Efa ahoana tompoko? Iza nefa? Asa mety olona mahalala tsara ny fidiram-bolanareo na olona miasa ao mihitsy aza. Na koa ny namana avy ety ivelany. Na koa mety olona eo ambany fahefanao araka ireo andraikitra maro samihafa iandraiketanao itseroa. Olo-peheziko? Ka iza amin'izy ireny anefa e? Tsy hitako mihitsy izay ahiana fa tsy angamba. Afa-tsy iza. Misy chef mécanicien iray izay andre matoko komisera voanalako tamin'ny asany 2 volana lasa izay. Inona ny antony nanalanao azy tamin'ny asany? Tsy nanao ny asany ara-dalàna izy io fa matetika nety mitsangatsangana ety seroa ny fiaranay. Olo-tsotra izy nefa tsotra misy lohalika. Anisan'ny mécanicien kafiziko ihany koa izy. Ny zavatra vao mariko rehefa ny mpanaovana torony ihany izy dia mpanina lava. Angalary ny piesy rehetra amin'izany. Avy eo izy dia manafatra vaovao aty amiko fa tsy mety tsono ny teo aloha. 2 andro mazana no hijanonany amin'ireny toerana lazainy fa mahasimba ny fiara ireny. Amin'izay mantsy dia nitomboka bebe kokoa ny aindamin'ny te. Noho izany tezitra ka dia ndroako izy.
zava-doza nefa nateraka izany lazay mifananosodra-tsy azy izay ary teny fandrahonana nataony taminay. Manamafy izany teninao izany ve anao madame Ramamonjy? Manamafy an'izany a komisera ary mino fa izy le olona nanova feo tamin'ny telefônina. Taiza roviana Amin'ny alina tokony eo amin'ny iray na morora maraina iny a misy miantsa telefônina matetitetika izay no niraisiko anefa le izy dia tsy mandre afa-tsy fisetona no ny apetrako indray dia maneno ka rehefa raisiko dia njany feo mora sy malefaka no mandrahona sy manevateva. Ny tapahako amin'ny fifandraisanay ary tsy mipizy-torana andritra ny ora maromaro. Ny fohetsan-daniny midobodoboka izay tsy izy tsaroko mandreraka mihitsy. Mino mihitsy komisera fa io olona nyroako io no namaly faty anay a. Matetitetika ve ny nanaovan'izany taminareo? Tamin'ny fiandohany aloha dia nisesisesy tokoa tanatin'ny herinandro. Avy eo dia tsy nisy tsony indray raha tsy elaela. Ny farany nanaova ny fandrahonana telefôna io izao a dia tamin'ny faran'ny herinandro lasa iny rehefa nangina nandritra ny 2 volana izy. Inonao ve madame Ramamonjy fa io olona io dia mety havita an'izao iloko izao? Ka be ny olona jamba ny vola komisera. Raha ny fijeriko azy dia olona tia deradery izy. Araka ny teny nataony tamin'ireo namany aza dia hoe tsy ho ela intsony ny hampiasa madinika azy. Tsy ampozinareo mihitsy io izy ny atongavako patron ato. Mba omeo kely aho hoe ny anarany sy ny adresiny. Aleo atao taratasy dia omeko anao hoe ty tompoko. Mazavy ty. Manao ahoana ny pikapikany? Lava vaventy izy a, zarazara fiodirana, oloolo volo. Eny ary fa dia andray ny asanay izay polisy tompoko. Ataovy mihitsy andre matoa komisera izay hevitra rehetra mety ahitana ny zanako vavy a. Anao filazana an-gazety fa omeko valisoa lehibe ny olona mety ahita an'izay misy azy. Na afaka hanome fanazava-kevitra maro-potitra amin'ny momba an'izany. Toy ny mitady vonga-pasika ray ao anaty ranomasina ny fiheverana an'izao raharaha izao madame Ramamonjy. Ko manana faharetany nareo. Manao ny ianao tompoko? Azafady kely fa saika hijery any Tsitofela. Tsy haito izy tompoko. Ay, nanomboko viana. Efa elaela ihany a. Sahabo 2 volana angamizay. Fangamy fankalala nareo? Mpinamana mifankahazo am-pody koa izay raha niara-niasa tao amin'ny orinasan'ny madame Ramamonjy. Angahy ianao efa niasa tamin'ny madame Ramamonjy? Hatramin'izao tompoko. Ary inona ny antony ialany Tsitofela tao? Toa nisy ny fanolanana izy sy madame Ramamonjy angaha teo amin'ny asany. Izay ny fahalalako azy. Ka tsy fantatrao ve ny mety ho misy azy amin'izao fotoan'izao e? Fa maika benga ny ilanao azy? Tsy dia maika akory fa mba toanareo ihany. Mpinamana tsy mifankafo izay rolahy? Ay ve, any be sifotra no misy azy tompoko. Be sifotra? Aiza moa izany? Lalana mankany maitso ririnina iny. Fa inona nataony atalany indray? Miasa amin'ny garage ihany izy tompoko. Mba omeo kely aho hoe ny adresiny fa ho lalovako eny izy raha sendra makany an-tsaha mikitroko iny ahy. Garage fiara soa. Ny telefôny no tsy fantatro tompoko fa vao mandalo eny ianao dia ho hitanao mora foana io anarana hoe fiara soa io. Ay, misaotra raha matoa kely. Ary mihaona matetika ihany ve nareo? Izy ange mbola tsy niala amin'ny tranonay akory. Nomen'ny patron amin'ny trano any izy amin'ny asany dia izay no hijanonany ihany. Vao maly hariva mihitsy izao no tonga teto amiko. Mba tsy mifankafohy tokoa nareo izany ty. Mifamangy tsy tapaka. Nanokatra ny tranony idela koa na tongavany. Anisan'ny tena mahafinaritra ny reniko mihitsy raha Tsitofela tompoko. Ary izany no nanomezany efitrano iray ho azy ho fany ato aminay.
izay moa izany efa mifankalala raha teo e. nanomboka teo dia niombom-pity koa angamba ary tsy mba nampahafantariny tsy hito aho kosa lahy zany e kanefa fomba naireo lahy mihitsy ny tsy mifanafin-javatra nahoana kosa ary tsy ambaratelony kosa nge zany e. ka roviana kosa zato fotoam-bola menanareo moraha iomako mananay miandro ny toerana misy anay ho azo antoka tsara zay vao miroso amin'izany eny e tsy ho elintsony sisaka fa efa nokatra garazy koa nga izy e araka ny fikasany dia misy garazy vo hozokafan'izay tokoa ny be sifotra fa nandova be ngamo izy iny no anokatra garazy be toy izany tsy nandova izy akory ka fa izy miasa amin'ny orinasa izao dia tena mikofokofoka tokoa manangom-bola ary akoatra ny karamany amin'ny chef mécanicien azy sy ireo supplémentaire dia ao koa ny asany manamboatra fiara ety ivelany fa hita tena mitondra rena ho azy tokoa aloha ny anaovany andreo a no izy tsy be sifotra zany dia mitondra fiara izy rehefa mamangy anao eny tompoko fiara fotsifotsy izay no fitondrany simka 4L Peugeot tsy dia vao mariko loatra le izy ko fa nga tsy mba manitra anao kosa ny fiarany ny vatatena no manintona fa tsy ny fiarany ka mba diso tokoa ako ty era16 kosa angamby izy io ka oka fa tadidiko era16 zay mihitsy eny ary fa hojereko eny amin'ity adresy nomenao aty izy e ary ataoko tsara laza aminy fa nahazo anjely kely izy nahazo anao andeha ilozako ary ianao e veloma tompoko veato ianao no miasa e no everiko fa ho madamy raha mamonjy azafady ato ve tsy hito fely zay andrema toko misera tokoa miasa araka le adresy nomeko anao iny tsy hito fely iza moa tompoko ny tadiavinao tsy hito fela chef mécanicien e misy ilanao azy anga misy renseignement ilaiko aminy ampitady fiara efa niasa aminy amantsy manatona nga ianao ny directeur fa to tsy ao izay a lasa ny sakafo tsy tompoko tsy miasa totsony izy ohatray nanomboko vina ankeo maraina fa nisy inona nga manatony ianao ny directeur fa tsy haiko mihitsy ny amin'izany a aizary no misy mibraony hitanao ry misy varavara-pitaratra ry nefa to tsy ao izy zao fa mbola ny sakafo ao amboniko tsy afaka miverina ve ianao amoroany ho any maika dia maika mihitsy azy zao ry fa misy olona mbola vonjeko amin'ray lazao azy rehefa mitady anao ny dadatoany tsy hito fela hoe teny fo ihany no ataoko aminy azo levolevy aminy eo a raha ny elingelina azy amin'izao ora fisakafony zao ka oka re tsy ho tsiniko tompoko mandehany aloha andra miandro se ndraso raha ilazako izy e mandrosoa ra ianao tompoko ao am'brao a fa ho avy eo izy misaotra ry tovolahy ahoana zay manahoana ianao andre matotale manahoana ianao tompokolahy fianakavianany tsy hito fela tompoko saika hijery azy zanaka nabaviko izy mantsy najaniko tamin'ny asany ankeo maraina zanaka nabavinao fa ahoana nga andro felan-tsasatra moa maly a dia inona nefa nafitsinoa ianao nahalaindre matoteto amin'ny garazy ny fiaran'ny client ray ary dia nentiny tsangatsangana nandritra ny ray andro manontolo niaraka tamin'ny sakaizany tany narikoriko a mihitsy fa tamin'ny rakebe folora dia tonga naka ny fiarany teto ny tompony ary fa fambaraka tsisy ohatr'izany ny ahy
voatery a nampindrana ny fiarako tamin'le olona vo nitony ny adezerany voatongo tsy hitovelany keo maraina dia niteneniko mafy nefa valy teny anavina monina setriny aho tezitra mafy tamin'no zany aho ka dia noroahako izy ataoko fa dia tseotsiniko zany tompoko dia lasa koa izy lasa izy lehilahy manatalety tsy hitovela raha mikasika mekanika ka ataoko fa tsy renireny ela loatra izy ka lehilahy tsy saina raha hitako iny dia asa fotsiny izay anjo azy ny tanora tokoa dia be ny manana tariketra tsara saingy ny fomba fanatanterahana azy ny tsy hainy a fa zao tompoko no afaraka apetrako aminao e raha sendra mihaony nareo dia aza milaza n'izao antondriako zao akory ianao saika mpitady fiara efa niasa taminy amantsy kanefa no mitoetra ny maharikiriko a dia aleoko menanao ny raharaha tsaratsara ho azy ny tsy ahazon'ny komision tokony ho azy fa fiara toy ninona no tadiavinao erasezo ny ilaiko vao maika aza tiako raha mahita miloko fotsy reny a raha zao vetrany aloha dia tsy misy eto amiko nefa azoko atao mampiseho ray aminao iry aorinan'le 404 ry izy ary io le nentany zanaka nampavinao tsy nahazony alalana avy tamiko tsy fantatro na midin'le tompony izy io fa dia olazaiko ihany izy aloha tsy dia maika akory tompoko ka mba azoko atao ve ny manao ndray mitompo maso azy eny aloha azonao atao tokoa ka tsisy mariky ny 5 ary tsy TG koa ny litera entiny ieny ary tompoko fa efa hitako moa izy io fa tsara tokoa ka dia anytany io ny tompony fa mandalo a raha afaka herinandro e misaotra anao ary dia veloma ianao eny ary taoko veloma tompoko efa mifito arivo zao efa maisimaisina ihany koa ny eo ivelany eo zany aleo iomana amin'izay amin'ny iverenao kany amin'ilay mademoiselle sakaizany tsy tofela tia manontao be tiano anaovako dia tia satroka ba masarona hatrany amin'ny sofiny ity zay aleoka hijery fitaratra aloha dia ho tadidiny ave amin'izao fiza le niresaka taminy nanontany azy any tsy tofela aleo entiko ity solomaso mainty ity dia atsofoko rehefa eo akaiky ny tranony oka aloha andramako hita eto amin'ny fitaratra ny endriko tsisy amatarany aho hoe za le efa tafaresaka taminy zao ka ovako kely fotsiny feoako rehefa any mety zao hoe aizany lakle any fiara dia anaingy amin'izay lehilahy sampotsampony ity andro alina zao ko misolomaso mainty iza angano tadiavinao tompoko manahoana aloha e miala tsiny fa manako tabariva azafady raha matoa fa anontany kely anao a mipetraka ato amin'ny tranonao ve tsy hitofela eny tompoko mpanofa tranonay izy misy hitadiavanao azy anga saika misy ilavako azy keliko raha tsy mahadiso aho dia saika anytany anao no omba azy iny ah e manahoana ny fahitanao azy fa misy inona anga sady efa hariva koa ty fahatongavanaoko eny e tovolahy endry aloha raha nyfahitako azy misady hoe tena miasa matetika mantsy izy manara-maso ny fiaranay ato raha ny fahalalanay azy dia mekanisien mahay tokoa izy fa simba anga ny fiaranao misy zavatra kely saika ampijerevako azy e fa ove izy amin'izao fotoana izao toa matory angamby izy izay no dia aloha mantsy izy androany fa toa tsy niasako ay diso aho fa toa lasa mivoaka izy teo ka
ie lasa mivoaka tokoa izy fa raha te ahita azy ianao dia azatarany amin'ny efatra raha mpitso fa mikasany andeha ho any ambiaty izy izay ho elanga ny janonany any toro andro ihany angamba ka fa avy eo izy dia andeha ho any andemaka indraiko fa inona no ataony any any tanindrazany eny ary fa dia misaotra anao na nazavazavany izany e tsisy fisaorana tompoko hitanao amin'ity varavarakely ity daholo ny olona mivoaka sy miditra eo andria matoa komisera raha mandalo eo tsy hitofela dia atoroko anao tsara apetrao eto aloha ny valizinao e dia maka toerana etsy anjorony etsy iny komisera iny jereo tsara fa iny tovolahy manana bikana atleta iny izy oka fa ho mpanjiniko tsara ary arahako maso ialehany nahita ny tsitofela le nitadiavinao teny amin'ny garazy fiara soa ihany ve no komisera tsy nanam-potoana nyjerena azy tany an-tranony arsea izy moa efa tsy miasa ao aminareo tsony tao ve nifankalala nareo tao tokoa vao nifankalaly zahay izy niditra taty aoriako izy ange le olona nylazainy madamy raha mamonjy fa nydroahany tao amin'ny orinasany no izy manana toetra tsy dia marina loatra raha ny amin'izay indray aloha za tsy dia mahafantatra an'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa madamy raha mamonjy e manahoana nefa mifahitany seny momba azy izy aloha dia mpiasa mahay tokoa e matotra rehefa miasa ny amin'ny hoe manana toetra tsy dia marina loatra tsy haiko indray momba an'izay tsy mifampikasokasoka firy mantsy izay satria izy any amin'ny garazy za ty amin'ny birao mbola voambolana koa ny esany tao amin'ny garazy fiara soa izao fa ny tena nanatonako aty amin'ny birao anao dia misy renseignement tiako fantatrao ambarao ary hatramin'izao andray matoa komisera dia tsy afaka ao an-tsaiko mihitsy ny zavanitranga teny vorombola iny atamberiko ao an-tsaiko avokoa ny zavatra lasa rehetra mety nampiteraka iny loza iny kanefa dia nylohako foana marary fa tsy hitako marina izay tena valiny zavatra raha izay no matetika miverina ao an-tsaiko ao saobo mantsy ny laza tamiko indray mandeha izay fa toa misy olana mahatsiravina an'seo teo amin'ny reniny sy raha tsara angamba mety ho izany no anton'izao raha tsara iza moa izany raha vao manonona n'izany anaran'izany ao anatrea madamy raha mamonjy ianao ka somary miditra amin'ny lalindalina momba azy dia tsy ho sarotra aminy ny anafina ny marina aminao manatona azy dia ho fantatrao ny aminy miala tsiny fa berinasy ianao madamy raha mamonjy manana fanontaniana apetraka aminao nefa moa aminay ny fotoana dia isa jegondra no mikotika tsy ho lava resaka mienanao a komisera tsy tiako anefa ny resahantsika eto ka asa na afaka misinda kely atsasakadiny eo ianao raha ela indrindra tsy manina tompoko andeha ary hitsangatsangana kely ery anjary-tainy erytsika madamy raha mamonjy ahoana tompoko iza moa ty olona tsoina hoe raha tsara ty azafato komisera misy olona atao hoe raha tsara fantatrao tsara izy io ka mba lasalazao lehilahy mpitantana entreprise iray izy io ary manatalenta tokoa no sady mpikana mpifanininy nareo mikasika fianako manokana izany komisera ka aza omena tsiny raha tsy hamaly ny fanontanianao tsy
tsy fantatrao moa madamo raha mamonjy fa izary riany ny mahalala ny misy ny zanako vavy sy izay nakajeriny azy. Efa hitanga misy azy commissaire lazao re mariny zany nefa ahoany azavaiko aminao madame fa na de ny kely indrindra amin'ny volamena aza dia sarobidy aminay amiko ny olon-drehetra dia ayaiko avokoa ary raha omena tany kely alazaina fa misy volamena dia adiko zany. Lazao any momba andratsara ary aza miaya akory ianao olona efa vita fiananana ny polisy tompoko. Sakaizako izy commissaire ary milaza marina aminao fa tsy nahita ny fakana-kery ny asa obe kory izy. Oka ataontsika ho izany aloha amin'izao fotoana izao. Izany mihitsy no izy tompoko. Kanefa mino madame raha mamonjy fa nisy ny fanolanana teo aminareo. Isan'ny lazan'izany taminao? Mamela tsy hamalo ny fanontanianao. Ndrafosako tsy teo tamin'iny andro iny sa le mpiasanay angamba? Tsy madame raha mamonjy. Aza lefa lavitra kory ny fisainanao. Ka izy saoby ihany ny teo tamin'iniko. Kanefa raha izy saoby tsy nifangahita taminao ny lazan'izany akory. Sa efa hita ve izy? Aza mivakolony amin'izay nahafantarako izany ianao fa mandray ny andraikitra amin'ny mahapolisy aho. Tsotra ihany ny teniko. Lazao any marina rehetra raha tia hita ny zanakao ianao. Zao ara no izy commissaire. Miaino anao taona maro nefa nahalalako andratsara. Nitondra fiononana ao ato koa izy no za efa maty vady ary tena sosa tsara tokoa ny raha rehetra. Taty ohatrina nefa dia nampifidy ahy izy na hivady zahay na ravatra eo nyferahana. Dia ahoana ny fanapaha-kevitra ao? Sarotra tompoko. Na dia hitako fa nafinahitra azy amin'ny fotoana niarahanay dia nahitako zavatra maro ihany koa zany. Tao ny fialam-boly tety sy teroa, ny fakandrivotra mahafinaritra ary reny ny tovo maika namatotra bebe kokoa no aviko. Ny hafahafa tamiko fotsiny dia mihoatra lavitra be noho ny taonako ny taonany. Ny fiheverako anefa amin'ny olona takanao izao, ny toerana misy anao dia tsy tokony very hevitra hita vady tanora noho izy. Zava-misy tokoa zany commissaire. Tsisy olona tonga lavatra nefa eto tany fa samy manana ny kilemany ary izy dia manana toetra manahirana mihitsy. Na sorena mihitsy zany toetra an'izany ka dia naleoko fa hatserovana sisany aminay izay nitantaraiko tamin'ny zanako vavy. Nakahala ny vadianay koa mantsy saoby ary marina ny azy fa na za koa aza dia nahatsapa fa tsy tondra fahasambarana ho ahy io lehilahy io. Rehefa fantany anefa ny fanapaha-kevitra dia hitako fa nankahala izy ary fandrahonana no nataony tamiko. Fandrahonana ahoana? Adala izy commissaire. Adala ahoana? Lazao raha matotia? Tsy tsaroako tompoko. Aiza ny tsy ho tsaronao e? Ay, teny ray izay ihany ny tsaroako. Enao sy ny zanako ho vavo izy dia tena hitondra faisana amiko. Dia tsy mino ve ianao madame raha mamonjy fa izy no nanafina ny zanakao mba ahazo ny fanomezana sarobidy vokatry ny fisarahanareo? Tsy mino an'izany commissaire. Fantatro tsara izy. Misy zavatra kely anankiroa mba tiako hovalianao. Mihaino anao tompoko. Manana ny sariny ve ianao? Ie, atao anaty poketrako ato. Ty commissaire, ahoana ny fijerinao an'izao? Tsy tsara endrika. Folo taona lasa izay. Ho fahatserovana sisa ny antony tehirizako azy. Averiko aminao ihany ty fa za matahotra ianao. Faharoa mba homeo any adresiny. Mba azonao mandromborombo azy ve? Fanontaniana tsotra ihany no apetrako aminy. Taiza ianao ny arivan'ny talata andro nisehon'ny loza. Izay ihany tompoko. Andrasy fa omeko anao ary tompoko. Ty commissaire, carte de visite ny. Misaotra.
mankasitraka inspekteur fa tafahoana tamin'le olona nylazainao ary efa vita amin'ny fanadiadiana taminy a momba ny tsitofela inspekteur dia mbola miazoazo be ny ihany a ny tana azy olomeloko amin'izao raharaha zao raha nanao ny fanadiadiana ny mikasikazy mantsy amaly a dia to tsisy ifandraisany amin'ity lozy ity ny tantarany a ny fijeriko azy dia niala tao amindra mamonjy fotsiny izy rehefa tsy nifanaraka ry zareo allo fa ny momba le lehilahy ratsara kosa ato amiko ny sariny ka ary ato koa ny adresiny allo misy mikasaoko zany ay mandeha any ianao miaraka amin'ny agent roa manao fanaraha maso azy eny manodidina azy eny efa fantatrao ny fandehany asa rehetra ka dia zay no izy lasinareo zao ankehitriny zao voarakitra ty taratasina lefa n'olona ty manoratra izao aminao Andriamatoa commissaire momba le raha mikasika ny zanaka madame Ramamonjy tamin'ny talata lasan'iny mantsy tokony tamin'ny fitora sasany teo eo ariva io raha nandenody avy ny asa dia nandalo an'iny anjezika iny lalana falehako isan'andro noho ny kely sisany tsy ahatongavako teo amin'ny fasambahiny dia tazako tery lavidavitra tery amin'ilay alaala iny fiara fotsifotsy nijanona teo anoloana trano tokana izay mihidy avokoa ny varavarany fantatro mihitsy fa ny tompon-tany ny masoko ary akory ny agagako avy hatrany dia niafina tao ambadika le dalina lehilahy ray nitazako nidina avy tao anatin'le fiara novoany ny varavaran'le fiara tao aoriana ary olona hafa iray no nanampy azy ny bata vehivavy iray tao matory tamin'ny sorony sy ny tongony no nitondrany azy ka avy hatrany dia nampidirony tao amin'ilay trano ny iray tamin'izy ireo lahy ireo no nijanona tamin'ilay vehivavy tao fa ny iray kosa lasana tamin'ilay fiara tamin'ny gazety no nahitako ny momba izao raharaha izao ary izany nanondratako izao taratasy izao fantatro ny fiara sasany amin'ny orinasan'ny madame Ramamonjy io ka azy mihitsy ilay fiara fotsy tamin'io sao mba hitondra soa ho an'ny aran-doza ny fanadiadiana roa izao commissaire io ny adresy momba ahy raha sitrakareo ny aonantsika ilaina tokoa ty olo ty kapanatsoka ty eto raha teo ny lahara ny findainy ahoana izay tompoko miala tsy mademoiselle fa manelingelina aza matahotra ianao fa polisy zay reto tia ny karatra tompoko manambary zany raha tsy nanao ratsy ianao dia aza miaya akory fa ahoana zarery mantsy no ato safaontrandro zalahy miala tsiny fa maiko zao raharaha zao fa iza ny tadiavinareo azafady mbola ho fantatrao ihany rehefa avy eo zao no izy mademoiselle eno itsara ny fanazavana
zany no antodiana eto ka miaino izay ho famalinao zay tiana aloha no milaza aminao a fa za lay tafaresaka taminao ka nilazanao ny mahampifankatia-nareo sy tsy tofela tsaroanao ay marina tokoa zany zay voatsaroako ay ve polisy ianao e tamin'ny talatio zay tao ampiasana tompoko dia nanao fety mba ho fanaovam-beloman'le ray aman-drenydray izay andeha hisotro ronono tamin'ny 5 hatramin'ny 7 ora ie diso korana isan-karazany no nataonay tamin'izay dia tao ihany koa moa zany ny fialana etaeta tamin'ny zava-pisotro maro samihafa namana maro tao amin'ny atelier no namalifaly tamin'ny zava-pisotro misy alkôla ny vokany dia tsy nahatsiaro teny intsony a narary a ka ilay contre-maître no nanatitra taty an-trano izay ny zava-nitranga tamin'iny talata reviny tompoko tsapako fa tsy netiny nataoko amin'ny mahavehivavy ahy e nietra ny voninahitro tena diso tokoa tompoko fa izy ianao zao ny miasa ao amin'ny orinasany madame Ramamonjy any tompoko zao no izy mademoiselle eny tompoko ianao dia tsy mahazo miala ala eto aloha fa raha misy dia ivelan'ny tanàna alehanao dia mampilazany manam-pahefana ianao eny tompoko komisero araka ny fanambarany taminao re dia aleonay mihitsy very vola toy izay mony ainjanakay a avy aloha izay andoha an'io vola voalasy io re mafengeny mantso ahy tsy tsapanao angamba ny fondreny fantatro fa manam-bolonareo raha matora mamonjy kanefa mbola manamafy ny tenikany a fa tsy tokony andoha io volo io nareo tsy azonareo sakanana amin'ny hevitra izay komisera tiana lavitra ny zanakay noho ny arenanay ahoana nefa ny fomba andoavanareo n'izany e araka le taratasy voarainay faharoa dia apetraka any amin'ny toerana voatondra sy nazo vola impiry anefa izay no efa nanao fisafona tamin'io toerana io ary nisy mihitsy aza ny nanao garda teny nefa tsy hita akory izay olona nyserana teny tsy volariana fotsiny ianareo ary raha izany no izy inona fotsiny nampilazanareo zao raharaha zao taty aminay mba ho fandrebirebenanay satria ny hevitra izay fa ho vitanareo ny raharaha nefa hatramin'izao tsy tanay ihany izay vokany marina mihitsy izany voalazan'izany komisera fa fandaniam-potoana fotsiny izay rehetra atao fa ny any fanafodiny dia mandony vola 10 tapitrisy ariary ihany ho takalonaina manana faharetana ry tovolahy fa mbola ho hitanareo ihany ny vokany kanefa roviny e ny ho avy no afaka nambary zany tsy tompoko tsy ekeko izany olo tiako saoby ka tsy tiako fatin'ny sasany amin'ny tsisy dikany alohanay ny vola araka le toerana voambarany taratasy fa asiana azy ny vola fitato komisera ary ny herim-pofanary a tsy andrinay mihitsy izay ho avinao any bon satria nareo efa tapa-kevitra ny andoha zany ka dia alo avy tompoko ajaniko ny fikaroana fa anjaranareo ny sisa hita moa ny zanakareo dia tsara tsy hita dia anareo ny anareo izay misy ka dia oka tsy fanelingelina ntsony velominareo azafady komisera amin'ny mariny ahy dia miangavy anao a ataovy any reny fikaroana toy izy ny asanareo re tompoko tsy hoahako ny hevitra teo zao ihany izy anaka andeha ho any amin'ny banky ara-pitsy maraina ka ny vola 10 tapitrisy io ary dia ho karakaraina ny fanaterana azy any amin'ilay toerana raha ny amiko anefa ry mamasaoby dia aoka aloha miandra an'izay ho fandehan'ny manam-pahefana ihany satria
sao voro eo tsika ko ohatry voro ahoana hoy ianao zao mantsy randoha le volontsika tsy fantatsika marina na averiny tokoa saoby iza no mahalalana sady tea azo ny arenantsika izy no sady tea azo ny zanakao ihany koa ary tsy fantatra koa na mbola velona ihany zay oby na efa maty aza manao an'izany ianao fa tsisy mangidy tsy andramana akory rehefa very moa ny volaka atao ahoana efa ny alanenina ihany ny manam-pahefany ty tsy hita ihany izay adiny ny fotoana nefa mandeha sarotra angeny anatanterahana an'izany ary mamany oby iza ny olona azo antoka anatitra ny volany ary ahoana koa ny fiarovatenany everinao moa fa tsy ho vonoany izany olon-dratsy izany ny olona izay manatitra n'io vola io any mba tsy hahatratra azy tsisy anton'ire izany ry sandra hevitra taingina ny ianao tsy mila olona akory sika anao an-draharaha fa zany ianao an'izany or mamany oby maninony vehivavy ange ianao eny vitako foana raha zay izany zanako ve dia ariako faty anga izy ity fa tsakaka avela fotsiny amin'izao marina ny voalazanao nefa aleo miandro ny polisy ihany aloha ka polisinao tsy hita zay afitsoniko ny ela mitondra soro mamany oby fa mandrasa io ny any mba mahasositra aminao tsy mba azo ahodina amin'izay hevitrao angaza everinao adalany dia anao tao foana ny ela ny etezana ny ela vavolo ka aloha antony izany hevitrao izany ny ampitsy no elazany valiny hoy komisery izay allo inspecteur za ihany ty efa eo am-pelatananao ve ny rasainy mahmombandra tsara dia ahoana sy ahoana tsy eto toerana tsony fa nakaiza nanaraka ny janany any frantsa dia ovina tsy miady mihitsy zany fomba fiasa zany dia inona koa ny vaovaoko oatra izany ka mety hisy vokany ve raha ny fandinianao azy zao ary noho izy ampanatsoa izy nampiantso anao zay madamy raha mamonjy mahakasika le vola takalonaina fiteninao foana eny tompoko ahoana ihany ny fanapaha-kevitrao tsy miova ny hevitro komisera vonina ny anefa an'izany tiako ny zanako na ho fongotra aza ny fananako avotako ny zanako dia fomba ahoana ary no anataterahanao an'izany ny fomba ve raha sitrakareo ampio komisera ampanareo polisy amin'ny fanaterako azy any amin'le toerana voatondro madamy raha mamonjy eo dinio ihany aloha vao manatateraka an'izany komisero efa lany aika amin'ny fandinihan'ny saiko ny tosidrako aza tsy mirindra ntsony marary zao ary noho izy madama eny tompoko anampy anao zahay misaotra komisera tena faly amin'ny fanampiana ataonareo zay ange no anton'izao fampiantsonanao zao anaovantsika velam-pandrika ireo ka tsy ho tratra izy akan'le volany banka avetrany azy zany raha pitso amin'ny valorano any dia mifampitontsika aza mainka le vola aloha tsy vola mihitsy no apetratsika amin'io toeran'io fa valopy lehibe ray asitsika taratasy vitsivitsy ao anatiny mba hampatevina azo toy ny misy vola apetratsika eo io araka le orany meny amin'ny firoa izy teo amin'ny fitorariva dia zao no ambarako aminao efa manana paikadiny momba an'izany zay fa manaraka zay toromarika omenay fotsiny no ataonao oka mba tsy vadibadikevitra indray ianao eny ary komisera
azoko atao ve ny mitondra ny sandra le ovinantoko tsy maninona ka nefa kosa aza atao fantany fa tsy volana eo anatin'ny valopietinao a fa inona ny antony tompoko tsy tsara ny anaovany zany mahoraka tanjona dia nareo telo mianaka tafahoana ndraika iara-paly zay no isy madame Ramamonjy eny tompoko averiko indray oka tsy hiova hevitra intsony ianao manaiky commissaire eny tompoko isery tovolahy no ametraka ty valopy ty amin'ilay toerana voatondra sina azy jereo fa midy tsara izy ty apetraka zay fotsiny dia miverina zay mazavy zay commissaire sika kosa makaiza commissaire eto ihanytsika ny manao ny tazan-davitra efa misy polisy eny amin'ny manodidina rehetra eny hanao ny fisamborana zay aka ny valopy io lasa amin'izay arse tafapetraka commissaire miandry amin'izay ary tsika no sady manara-maso eny miandry elaela tsika fa tsy hakan'io avy hatrany akory izy ireo elaela ihany zay commissaire miandry tsika hitanareo misy olo reo ny ray io kodikody mijery ny manodidina io hitako io commissaire hoay iny fa misy olona hafa indray mandray an'le valopy hoay lasany tokoa le valopy commissaire tena lasa mariny iny lasa mianavaratra iny izy milamina fotsiny tsika fefa misy polisy amin'iny lalana alehany iny ary andeha amin'izay tsika hiverina fa indry zalany toy ny zavatra etrany mampiatso anareo aorian'izao senina petsona voalohany Andriamatoa Sandra ilazako ny vaovaony amin'ilay olodinse voasambotra ireo olona roa naka an'ilay valopy voalaza fa olona iray ny tompona andraikitra nahavita zao eloko zao zavatra tsy nampozina mihitsy noho ny antony inona nga azo zay ho valiteninao no andrasanay milohan'izany anefa okenao anao fianianana fianianana hoana moa zany tompoko fa tsy azoko menina fa ilazan'ny marina ary ny marina ihany menina fa ilazan'ny marina ary ny marina ihany iza moa reo olona roa nakakeriny any Saoby Ramamonjy reo tsy fantatro mihitsy tompoko fa araka ny nambarako taminao dia tao anatin'ny manjavozavo ny nahitako azy ireo nitondra ny Saoby nitsoaka tsy ianao marina venona no manany fitsangatsanganana iny ary ninina natao ho ariva mihitsy mifodiana araka ny efa voalazako anao ihany koa dia teny irananay Saoby ny iranay nitsangatsangana teny ary nahoana ary ny teny no toerana ny fidianareo ale kanefa vao ny herinandro ninona reo ny teny satria tompoko teny nahafinaritra anay nahoana kosa ary ny teny fa tsy mba tany amoron-drano na teny anjaridaina ampifamofo toerana milamina no ankafizana iny eny commissaire efa leona tabataba zahay ary nahoana ny tratrarivinareo tsy fantatrise moa fa manginy ny toerana iny variany resaka teo zahay dia tsy tsaroana intsony ny andro ariva dia inona ny resaka amin'ny fanaovanareo maro tompoko santionany hoe mikasika ny fianarana dia ny fiainana ihany koa fiainana ahoana hoe mba hanahoana reny amin'ny androntsika ny aoriana any
mbola ohatran'izao ihany ve sy ny toy izany komisera? Ka ahoana ny amin'ilay olona roa reo e? Tsy fantatry se mihitsy ve? Tsy fantatry velively tompoko. Izany ve ny marina e? Marina izany tompoko. Eno ny se ary zao resako zao. Miaino anao atompoko. Tsy piasa raikitra fa nitselika ny esanao ao amin'ny orinasa fiarasoa io. Ankoatra ny fianarana nataonao, dia lehilahy mahery mitady vola ianao. Fanaonao amin'izany manao afera madinidinika etsy seroa. Mahazo vola tokoa ianao, nefa tsy mionona ny fonao satria lehilahy be sitrapo ianao. Indray mandeha ianao dia efa nisoloky fa manana appareil fakantsary, ary nalainao ny volan'olona fa ny zavatra dia aterinao any aminy ampitso maraina. Tsy hanananao anefa ilay zavatra. Any ianao ka voatery ny ala teto tanàna aloha, nakany ambanivohitra lavitra, mba hitsoaka ilay olona. Vola bebe ihany ny fanarahanareo vidin'ilay zavatra tamin'izany. 3 volana tataoriana, dia niverina namonjy ny akaninao indray ianao satria efa nangatsitsika ny raharaha. Nefa rano moa dia nangatsika tanteraka. Roa taona taty aoriana, nangalarinao ny kamerah ny namanao mpiara-mianatra aminao, ary dia mbola namidinao ihany koa io. Tratra tany amin'ilay olona namarotanao azy anefa ilay zavatra, ary rehefa natao mifamotopotorana izay neviny, dia hita fa ianao no nivarotra tamin'ny olona io. Tsy nanaiky ny tombon-javatra ka napakatra ny raharaha, ary dia voaroroa ianao valin'izany. Nahita ny arenan-dramatora mamonjy ianao, ka dia nataonao izay nifankazahoana tamin'ny alalan'ny nakanao ny fonjanany. Be fitiavany saoby, ka dia azonao mora foana. Endrika anjelo ny nentinao tamin'izy menakavy, ary babinao tokoa ny fony manontolo. Natoky anao tanteraka izy rehetra, ka dia nataony toy ny zanak'antrano mihitsy ianao. Tsy nanafena ny momba azy rehetra, eny fa na dia ny hatramin'ny kely indrindra aza. Sarotra aminao anefa ny hanokatra ny poketrany, na dia efa saika anao izany taminy azy ianao. Very hevitra ianao, tsy andronao ny andro zoma ka ny talata ianao dia efa nanidina. Tsy ny fony saoby raha mamonjy mihitsy ny naroboka anao fa ny azo ny arenany mba hiadananao any aoriana. Nanarama olona ianao ny nefa rany mba hanao asoparana azy menakavy, dia mody nentinao nitsangatsangana teny voromboly saoby, satria eny mangina raha riva ny andro. Efa matipaika ny tetika tamin'izany, ka ianao ny mody asian'ireo sakaizanao tontondro voalohany, ary mora amin'ny foana nitondrany andrazazavavy. Nataonareo ny taratasy avy eo fa raha tsy manome vola 10 tapitra isariary anareo madamy Ramamonjy, dia tsy averinareo ny zanany. Mamy ny zanaka ka izany nakanareo akeriny any saoby zanany vavitokana. Tsy hanohy ny resako tsony aho fa ataovy izay ho fiarovan-tenanao raha mbola sahan-drany fahamarinany zany ihany ianao. Aizany nasianareo ny zanako madamy Ramamonjy fa miandry azy ny reniny. Valio ahy e! Nahoana ny mangina ny tovolahy? Aiza ho ahy saoby? Any izy komisera? Any aninona? Any Ambalanosy. Aiza ho ahy izany? Anaty Zohy. Zao ankehitriny izao, dia atoroy anay ny misy azy fa efa te iona aminy ny reniny. Manaraka izany, miandry anao ny fitsarana. Vaovao lehibe tianay ambara aminao madamy Ramamonjy. Eny tompoka? Maro potitra araka ny fanadihadiana tamin'ny ransemahazonay dia olona akaiky anareo ihany no navanondoza. Hita nga saoby komisera? Hita izy ary mitony amin'izay ianao. Andrerery lanitro, misaotranao Andriamanitro.
hita ihany ny zanako, hita ihany saoby. Sotra n'Andriamanitra sika no ny fiarahany asa tamintsika madamo Ramamonjy. Komisero, iza le olona lehilahy nisakaiza tamiko ve? Tsy eto tsony iny fa lasany ampita e. Tsy ilay noroahanao tamin'ny asa ihany koa. Ka iza tsony zany raha tsy ireo komisero? Sandra, le nilokalokanao tamiko fa azonao antoka ny aminy. Komisero, sao mba renseignement diso ry no azonareo e. Zanakatrano ange iny e, fantatro tsara ny aminy. Izy mihitsy raha nanakana tsy hanome vola be io raha nikasany ianao an'izany a. Tsy fantatrao ny aminy. Azo atao madamo Ramamonjy ho an'ny ambodiny mampitafy azy ody janak'ondry a. Tsy diso mihitsy ny renseignement azonay ary efa niaiky raha teo koa izy ho tompon'antoka. Niaiky izy komisera na tsy meloka aza. Vokatry ny raombava sy fanerena ary fampitahorana ataonareo pôlisy. Tsy madama, aza manamarina azy ianao, meloka izy, niaiky izy. Mazava aminao zay. Antsoko izy fanatrika aminao. Allô? Eto aty le zalahy midy ao iny. Petra lahy eo. Sandra, ahoana zany zava-dozy zany? Ianao marina ve nampitanyzao taminay? Valio izy le ty e. Mamanioby mamela ianao, nanao eloka taminareo a. Sandra, tena ianao tokoa ve? Mamanioby za tokoa re. Fa inona loatra ny ho antony? Nanina ianao nanao an'izany e? Inona no antony? Zany taniana tsony aho a, efa diso a de diso. Aza miseho mampalahelo elo ty fa valio izy a. Na ny zanany na ny reniny nataony lany tondra faisana avokoa. Tsy maintsy mamaly nyfanontaniana ela raha tsy tiany lany hitondra ny mafy eto. Samy tadiny ela. Zao n'izy raha mamanioby a, tsy voafehako mihitsy ny sitrapoko, tsy ampy any vola azoko. Zanakatrano mihitsy anefa ianao aminay. Nininao aminay a, toy ny ianao avokoa. Ny fiara azy re no mena entinao etseroa. Tsy miantoka lasantsy akory ianao fa zay no misahana an'izany. Dia zao ve nataonao aminay? Inona ny anjohan'ny saoby fa tsy maintsy ho fantany izao e. Tsy nieritreritra anao nahavita an'izao zava-doza mahatsiravina izao mihitsy a. Niza madamo Ramamonjy manome vahana ny sitrapony tsy maintsy baikony ny vola. Rehefa ny vola no mena laka eo amin'ny fiainana, atao toy ny tompo, tsy maintsy mefara amin'ny toy izao. Dia ho gaga ve tsika amin'ny fisiny ny asan-jolahy atseroa io? Na hatrany amin'ny sehatra maro samihafa aza anjakan'ny herin'ny vola madamo Ramamonjy eo. Tsy ny eloelo tao an-tsaiko mihitsy komisera hoe Sandra malefa dia efa mpiaina io sanandangesina mitakanay. Fitanao anaka naka ny toerany Beliala le ray ny lainga. Tena tsy noentreretiko mihitsy e. Ny afaliko amin'ny fahitako any saoby toa iserana vetivety ihany ry Sandra noho ny ratrapozy tsy ho zakany noho ny fitaka nataonao taminy. Tsy azoko elana tsony ny sazy miandry ary mamanioby a. Avelao a izakany nataoko. So ny gidim-piainana ny amponja no anitsy ny fiainako tsy akamamy vola meo pampana. Tsarovy amin'ny fanononanareo tonombavaka amin'ny fotoana izay hanaovanareo an'izany. Miangavy aho mba ampitao amin'ny saoby izany. Natolotry ny asemo radio anareo teo Beliala. Tantara indray miseho nosoratany Pascal Rakotoson. Ralala Saoly Rakotonanahary, Christophe Rabearmanana, Nanja ary Zoma amin'ny Rina no namelona ny tantara.
nandray feo sy nandritra ara-teknika mamy arivony na natontosa nanja razafindrakoto